araky ny toromarika izay nomen'ny filohan'ny république Andry Rajoelina ny amin'ny fanamafisana ny ady atao amin'ny valinaretina covid-19 isaky ny faritra dia nisy ny fidinany fotony izay nitanterahiny ministra piainy faritra Bongolava Lucien Ranarivelo ministra fambolena sy ny fiompianarany Jono tany atoerana ny 30 aprily 2024. Amin'izao valanaretina zao dia tonga ety toerana izahay miara-midinika amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ety toerana ary indrindra ny famporisihana azy ireo ary fankahirezana azy ireo ihany koa zany amin'izao ady izay tanterahantsika izao ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa zany ny fankasitrahana ny ezaka izay efa vita hatreto raha ty faritra Bongolava ity izay azo lazaina hoe mafy ihany na dia mbola misy arany andreo zay ao anatin'izany fitsaboana zany fa raha amin'ny ankapobeny tsy dia tena azo lazaina hoe faritra mena koa Bongolava fa na izany aza dia tsy maintsy mitandrina tsika mametrapetraka ny paikady rehetra mba tena ifehezantsika tanteraka an'izao valanaretina zao dia izay fanomezana tosika famporisihana fankahirezana andreo mpiara-miombina antoka rehetra ireo mpiara-miasa rehetra ty dia izay ihany koa moa zany mijery akaiky miaraka amin'ny tompon'andraikitra ty toerana inona daholo mbola mety ilaina hiatrehana an'izany ny zavatra mila anampinanareo amin'ny alalan'ny gouvernement amin'ny alalan'ny filohan'ny république. Nanolotra fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny ministra Piay toy ny arovava orona miisa 504 pulvérisateur maherin'ny 20, désinfectant 7 litatra ary CVO plus miisa 200 ho an'ny faritra ahafahan'izy ireo miatrika izany valanaretina izany.